Manolotra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy amin'izao alady alina izao atao anatin'ity fandarina manokana ity nasaina manokana amin'ity alady ity Andriamatoa Rakotomalala Erindrainy Olivier ministry ny arena an-kibon'tany ny arabanao tompoko. Arabanao ary ny araba ny mpanaraka ny televiziona fivaha rehetra ihany koa manerana amin'ny anisany naresaka tatoato miresaka hoe fitrandrana arena kibon'tany ary amin'ny tapany atsimonosy ny Bastooliara fa eo ihany koa ny lalàna vaovao moa izany izay mifehy ny fitrandrana ny arena kibon'tany eto Madagasikara izay anisany horesahantsika amin'ity androany ity milohan'ny idirantsika ao anatin'ny adihevitra dia mindeha hanaraka fanadihadiana iray isika. Akoatry ny tombony ara-toekarena dia ny fiainana sy ny andavanandro ny pon'ny Toliara no iatsara ho izy ireo amin'ny nanapahany fanjakana ny anokafana indray ny fitrandrahana fasimainty eto Toliara. Velom-pisaorana noho izany ireo mponina aravona ny an'ireo ray aman-dreny sy olobe. Misaotra ny président Andrinirina Rajoelina sy ny premier ministre Tsay Christian ary ireo membre ny gouvernement rehetra izay namoha ny base Toliara makasitraka makatelina izahay ato anatin'ny tokobetely nohon'izao fisokafany base Toliara zao ka tsy hainay ny tsy akasitrakanao Andriamatoa Filoha sy ireo izay mpiara-minasanao rehetra makasitraka enganemba hoela fanapahana anao eo amin'ity Madagasikara malalantsika toy satria manome orinasa any Toliara malalanay toy. Toy izany koa ireo tanora izay efa nikaikaiky noho ny tsy fisian'ny asa eto Toliara. Tsy voatery anao siklôpositsony izahay ho izy ireo fa amorona asa mivantana sy asa maro mifandray aminy ny fisian'ny tetikasa toy ny amin'ny fitaterana, ny varotra, ny sakafo sy ny maro hafa ihany koa. Miala ny fiantonany asa base Toliara fa manomboky ndraiky misokatsioka velombolo zahay sady falifaly zahay vahoaka eto Toliara sy ny tanora. Mino zahay fa tsy overiny anaky ny Toliara amin'izay fotoa isokafan'ny orinasa base Toliara zay. Ary mameriny fisaorandraiky aho eto ho hainy fitondram-panjakana. Misaotra indrindrandrindra ny filoham-pirenena Malagasy zay nanokatra ny orinasa base Toliara. Aminay tanora tsy anasa zava-dehibe aminay ny fisokafan'ny base Toliara satria mahatsy anasa anay izay tsy miana sy ty anakinay tsy voalohanay jirama tsy voalohanay hofatrano amin'izao fisokafan'ny base Toliara zao tsy hitariky sikilôposy sasy zay fa ihena ny fitariam sikilôposy fa dia handray anjara felo amin'ny fampandrosoana ny tenanay manokana zany amin'ny alalan'ny fisokafan'ny base Toliara handray anjara amin'ny asa fisokafan'ny base Toliara io ny tenanay zatobotsy anasa ka dia makasitraka tompoko. 5 taona lasa zay no niantona ny fitrandrahana sy nitsahatra nangataka ny amerenana izany ireo mponina. Mivaly ny fangatahan'izy ireo ankehitriny. Mbola misy anefa ireo mandrangaranga fanoherana ny tetikasa ka miantso azy ireo hidinika sy hijery ny tombontsoany rehetra amin'izay ireto mponina miandrandra fiovana. Dia miteny amin'ireo zahay ireo tompo fanohera izahay okatsika mba handalo amin'ny filamina fa tsy ho vita kisony boboky ireo mpandroso tanatsika toy fa vita ny falamina sy ny fanaraha ka eto tsika mba samby hiaraka hitantana tsika io orinasa tsika fa laso fitantana io ataoko fa tombotsoatsika iaby Toliara eto zay no hampivoatra tsika Toliara io. 570 kilometatra miala ny tanànan'ny Toliara no misy ny fitrandrahana ao Ranobe fa ny tanàna ray manontolo sy ny mponina ao aminy rehetra dia hisitraka ny tamberina sy ny tombotso entiny. Nanamafy rahateo ny filotale jeneraly ny base resource fa ametraka ny base Toliara ho tetikasa fitaratra eo amin'ny fitrandrahana arena kibon'tany eo amin'ny iraisam-pirenena no fanambin'izy ireo. Izay ny fanadihadiana ny fanontaniana voalohany apetrako Andriamatoa Minisitra hoe inona no mampiavaka amin'ity tetikasa ity zany ny fifanarahana nataon'ny fanjakana tamin'izao tetikasa base Toliara zao raha oharina amin'ireo hoe tetikasa goavana izay nisy tany eto-tany. Misaotra amin'ny fanontaniana raha jerentsika moa ny zava-misy amin'izao zany efa misy tetikasa fitrandrahana arena kibon'tany goavana anankiroa. Raha tsika malala ny tetikasa Ambatovy izay mitrandraka Nickel sy Cobalt manondrana an'izany any ivelany ary koa ny tetikasa QMM le rahan'ny fanjakana amin'ny Rio Tinto zany izay mitrandraka akora ohatra ny base Toliara io ihany koa zany hoe ilmenita miaraka amina akora hafa toy ny monazita zany. Inona ozy ianao ny mampahasamafy azy zany
mihoatra amin'ireo roa izay efa mitrandraka ankehitriny. Mahasamihafa azy dia tamin'ity indray mitoraka ity dia nametraka ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina tamin'izao fampitonian'izao hoe mila hitantaratra mialoha hoe hoaizy itetika asy io, zay tsika vao manapa-kevitra hoe inona no tokony atao, misy tombony manahoana ho an'ny firenena ary amin'ny fomba manahoana ny ahafahana misitraka an'izay tombontsoa izay. Dia tamin'ny fifampidiniana zany nametrahana an'ilay tetikasa na tamin'izao alohan'izao fanokafan'izao dia nametraka isika nanao modèle économique. Io modèle économique io ny paoziny zany dia hoe inona le vokatra ho trandrahanareo, inona daholo le akora, ohatrany hoe io zany misy anaky-efatra ny akora ho trandrahandry zareo zany dia ny ilmenite, dia ny rutile, dia ny zircon, dia monazite. Dia rehefa avy eo zany ny tenanay mijery hoe raha 70 taona ny faharetan'le fitrandrahana, manahoana ny mety fivoaran'ny vidin'ireo akora ireo mandritran'izay 70 taona izay, dia manahoana koa ny fivoaran'ny famokaran'le orinasa mandritran'izay 70 taona izay, dia mivoaka ao anatin'izay zany ny vokatr'le fanondranana, zany hoe ny chiffre d'affaires ny le orinasa isa-taona. Dia fatapatatsika ny vola hiditra dia mametraka koa tsika hoe fa zao nefa ny dépense tsy maintsy ataon'le orinasa ahafahana mamonao ny famokarana io hatramin'ny fanaovana ny fotodrafitrasaka, hatramin'ny hoe fampiodinana le orinasa zany na le ataontsika moa zany hoe capex sy ny opex, ny montant d'investissement voalohany sy ny coût opérationnel mandritran'le fitrandrahana. Dia jerena ihany koa ireo famerenana ny vola izay nindramina, ny dépense en capital sy ny sisa zany sy ny hetra izay tokony aloha amin'ny fanjakana sy ny zavatra rehetra tokony aloha rehetrarehetra. Dia jerena inona ary ny tokony azo atao an'ny firenena raha ireo ny dépensenareo, tia ny vola hiditra, tia ny dépensenareo rehetrarehetra, ho tiana ny tokony ho an'ny firenena. Ohatran'izay zany ny nanaovana le modèle économique hoe amin'ny taona voalohany inona ny zavatra miseho, amin'ny taona faharoa inona ny zavatra miseho, amin'ny taona fahatelo inona ny zavatra miseho, inona daholo koa le karazana hetra zay sy ny fampiasam-bola ara-tsosialy izay tokony atao rehetrarehetra, inona ny voatery ny lalàna tsy maintsy atao eto Madagasikara. Dia ohatrany hoe mifandoavana ny redevance sy ristourna zao efa manaiky zareo fa 10,900 manaiky zareo ny hetra mitombony azo avy amin'ny orinasa nareo impôt sur les bénéfices des sociétés, le IBS 2,900 manaiky zareo ny andoavan'ny retenu à la source ny dividende 1,100 zay ny voalazanlalana eto amin'ity. Dia manaiky zareo amin'ny hetra isan-karazany ihany koa, ireo moa ngeza zany fa zay voalaza ny lalàna manan-kery zany amin'ny firenena. Dia teo aorianan'izay koa zany no nanaovana ny fampidiniana izay tsy ndikondray mandeha tiany fa ny filohan'ny repoblika mivantana no nitarika an'izany fampidiniana izany ary efa nilazaiko ihany maly tamin'ny vaovaon'ny TVM ny tenanay hoe nampisehoana n'izany hoe nampiseho ny filohan'ny repoblika ny fitiavan-tanorazana goavana amin'izany hoe miady ho an'ny firenena, miady mafy ho an'ny firenena noho izay hoe fanananay izay sifra rehetrarehetra izay na ahafahany zany miady hoe tsy nanaiky mihitsy raha tsy hoe ohatrohatran'izao ny vola tokony ho azo ny firenena. Tinganiko amin'izany zany hoe rehefa hita izay ny vola hita sy ny dépense mety andeha izay dia afaka ny filohan'ny repoblika na afaka nandresy lahatra antetikasa ando vola akoatran'ireny hoe redevance ristourna reny efa ny fanjakany reny efa ao anaty lalàny reny fa tony tena ny négocien'ny filohan'ny repoblika zany hoe ohatrinonary nareo ngeza satria nareo tetikasa goavana, tokony nareo zany manana fitraikany eo amin'ny firenena mihitsy satria izay mahagoavana anareo. Amin'ny mahagoavana anareo dia azo nareo avy aty amin'ny fanjakana koa zavatra izay anamorana ny fomba esanareo satria misy tombony ho azon'ny fanjakana. Dia teo zany nametrahana hoe ok, tokony handray anjara nareo amina tetikasa goavana eo anivon'ny firenena satria tokony hanana fitraikany amin'ny firenena ny asa ataonareo. Tokony handray anjara nareo amin'ny tetikasa any anivon'ny faritra
tsy mandrefana zay misy anareo, ary tokony mandray anjara nareo amin'ny tena amin'le commune zay tena misy anareo, fa aloha tonga dia faritatsika dian'izao zay no mahasamy hafa anazy. Tsy voafaritra aloha zany tamin'ireo tetikasa hafa teo aloha tsy mipetraka izay zavatra tokony atao zay, tsy misy tsipitsipidalao mazava. Ary eo tsika tamin'ny renégociation amin'ny contrat tamin'ny QMM zao vao niezaka amin'ny filohan'ny république niaraka tamin'ny tenanay ny hoe namboarina ohatrany amin'ny tamin'ny QMM hoe alao mazava tsara hoe ohatrina no ataonareo ho an'ny any fotony zany, ahoana ny fampiasam-bola ara-tsosialy tokony ataonareo dia ahoana ny fomba andaninan'ireo vola ireo dia zay no fantanina hoe inona mahasamy hafa azy. Tena hafa mihitsy ary voalohany eto amin'ny tantaran'ny firenena satria zavatra natao ho modely mihitsy zany hoe raha vao tetikasa goavana dia aloha tonga dia fantatra dia miloatra zao mba ahalalana hoe inona na ny programam-pirenena rany inona zany mety vola hiditra ny firenena ao anatin'ny fotoana zay sy mitetikasa io. 70 taona ny faharetan'ny tetikasa efa voafaritra dia miloatra an'izay hoe amin'le ohatra zany zao le ohatra hoe projet nationaux zay négocien'andreo matoa filohan'ny république hoe mila mandray anjara nareo dia efa fantatra hoe amin'ny resaka projet nationaux dia andray anjara izy 70 tapitrisa $, amin'ny projet le régionaux dia andray anjara izy 70 tapitrisa $, ihany koa amin'ny signature ny amin'ny fanaovan-tsonia ny amin'ny certification no certifienao ngeza manko izy tsy anaraka an'le notiny rehetra zany fa anao an'le certification LGIM amin'ny manao signature an'izay LGIM zay ny fanjakana dia tonga zareo dia andefa $20 millions andoha ao anatin'ny fanarahana anaovana sini zany andoha $20 millions anaovana fandraisana anjara amin'ny projet nationaux. Tonga dia miaraka amin'io izy mandoha $10 millions anaovana projet régionaux, afaka anaovana lalana hôtelière zany, afaka anaovana ny hôpital, ny aéroport atao tsara be international amin'izay vao manomboka zany zany rehefa avy eo amin'izy manomboka tena nomboka ny asa amin'izay zany dia tonga dia mandoha $10 millions anankiray ndray mandeha indray izy ho an'ny faritra any Antsimo andrefana anaovana foana an'izay fotodrafitrasa pampandrosoany izay mba ahafahany voaka ny toliara miaina araka ny tokony ho izy amin'ny fitsiny noho ny fitsiny izay tetikasa izay. Dia 3 taona ao aorian'ny anombohan'ny tetikasa zany dia misy $10 millions tsirairay na ho an'ny projet nationaux $10 millions, ho an'ny projet régionaux misy $10 millions anankiray koa dia amin'ny 10 taona izay anombohan'ny tetikasa dia mbola misy $10 millions ho an'ny nationaux sy ho an'ny régionaux, izay manome le $80 millions izay eny tamin'le conférence de presse zay natao omaly moa zany. Ary tsy vita zay zany nationaux sy régionaux iny tena tetikasa goavana projet structurant zany ny atao amin'izay fa mandritra ny androm-piainan'le tetikasa ray manontolo zany eo anatin'ny 70 taona dia misangazo ny orinasa hanao fampiasam-bola ara-tsosialy $4 tapitrisa isa taona any amin'le commune impacté par le projet zany $4 millions isa taona, ary mbola misy fisondrotany 200 isa taona any amin'ireo amin'ny fampiasam-bola io. Anjarantsika zany mametraka dia meloa izy comité de projet na hijery ny tokony hanaovana an'izy hoe inona moa zany no asa azo atao amin'izany any amin'ny local mihitsy $4 millions ataovy fois 5 000 ariary zay atao tsotsotra ny inona moa zany ny anaovana conversion an'le amadihana an'le $, ho ariary efa milliard maro, 20 milliards d'ariary any ho any zany raha 4 fois 5 20 dia anjarantsika no mametraka tsy ho sekoly hafa manko le projet hoe anao sekoly sy hôpital zay iny eny ataonao indray mandeha dia tsy manotsiny ianao raha tsy ny entretien ndray tsika noho izany zany tena bebe ny zavatra azontsika atao hatramin'ny activité génératrice de revenu, hatramin'ny activité sociale amin'ny fampianarana, amin'ny fambolena sy fiompiana, afaka malalaka tsika hatramin'ny tourisme ohatran'izay efa nataonay tamin'ny négociation nataon'Andriamatoa filohan'ny république ihany koa tamin'ny QMM hoe
inona ny fanaovana ny rano fisotro ny jiron'ny olona be zany azotsika atao amin'izany akoatran'le projet structurant zay ngambany de tena milaza hoe hafa de hafa tokoa zay miohatra amin'ny teo aloha ary tena mahasamihafa azy koa tonga de engagement aty amin'ny fiandohan'ny tetikasa zany ary maharesy lahatra matoa naka ny fanapahan-kevitra iny ny fitondram-panjakana. Raha mihain'ny fanazavana andriamatoa ministra koa mazava de mazava ary efa misy makasary an-tsaina zao mpidiretika amin'izao fotoana zao hoe manao ahoana mety fiovany toliara rehefa mby ao anatin'ny asa tamperatra zany basy toliara zany mialohan'izay rehetrarehetra zay nefa misy anko ny tsikera zay mandeha eny hoe tsy ilaina ny basy toliara manimba tontolo iainana mba efa nisy veny fanadidina ara-tontolo iainana makasika an'izay basy toliara zay mahatonga an'ireny olona ireny mitabataba hoe mety hanimba ny tontolo iainana sy ny orinasa io tompoko. Misy de misy tokoa ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ary mbola hatsaraina ary zany zay no mahatonga ao anatin'le fifanaraha-piara-miasa zany mbola misy ny tokony hanaovan'ny zareo zany ny antsoina hoe plan de gestion des rayonnements ohatra asakaratsofina sy le monazita moa zany tsara ho fatatsika ihany fa misy radioactivité kely miaraka amin'le iny alaina ny ana mety misy hoe mandritra ny fikirakirana anazy de mety misy hoe ampiasa ao anatin'ny tetikasa hoe manahoana de tsy maintsy misy ohatrany hoe akoatra n'le plan de gestion andesaka hoe ara-tontolo iainana amin'ny ankapobeny de mbola misy plan de gestion spécifique isak'izay zavatra tsiporian'le composante n'le tetikasa mbola tsy maintsy ataoko ohatran'izany hoe plan de gestion na rayonnement mba azahoana antoka ary io tsy ny fanjakana ny manao anazy fanjakana fotsiny fa misy ny tokony fifanaraha-piara-miasa tsy maintsy ny aviny miaraka amin'ny manampaizana manokana mikasika an'izany de ny INSTN zany le Institut National des Sciences et Techniques Nucléaires zay tsara marihana fa solotena maefa ny agence nationale pour l'énergie atomique na ny AIEA eto amintsika mahay tanteraka zany resaka rayonnement zany de mbola tsy fanaraha-piara-miasa ohatr'izany koa tsy maintsy mbola misy ny amin'izao hoe miala zao manko zao ny fampiatoana de tsy maintsy mbola manampy fanadihadiana amboniny zareo ahafahana miafiny amin'ny paramètre technique environnemental sy ny zavatra rehetra zay mbola pitsopitsony ahafahana tena manomboka ny tetikasa ohatra tiana ho tenenina manko zany zao ohatra hoe misy moa zao milaza hoe andalo amin'ny tanànany Toliara ny camion hitondra vokatra zany zao aloha tonga de diso satria hisy lalana manokana zay ho atao ary zany amin'ny tsy handray ny RN9 ihany koa ny mba hoe animba lalam-panjakana le tetikasa fa anao lalana mitokana mihitsy ary tsy ho any amin'ny portny Toliara amin'izao no atao ny fanondranana zay zany tsara ho fatatsika vahoaka malagasy rehetra fa aty avaratry ny tanànany Toliara hisy jeté hisy port kely zay ho atao zany de eo ny ainga ny fanondranana mba tsy hanelingelina ny tanànany Toliara amin'izay fivezivezena fiara mitony tatitra ny vokatra zay ary raha ohatra moa misy miteny an'izay zany de tsara mety mbola tsy ampy ny zay indrindra manko ny ilain'ny le tetikasa manazava ny vahoaka hoe tena ohatr'izao le tetikasa atao tsy afaka nanao an'izay zareo satria nato fa zao zany zareo afaka tena manazava ny Toliara hoe tsy eto ane no andeha le tsy eto amin'ny port eto ane ny andeha ny fanondranany fa mbola misy port ho atao tsy ty lalana ity neny ampiasain'ny base fa misy lalana 50 km eo zany avy any amin'ny site de production makaty amin'ny le port vao atao io tsy eny amangila ane le fanaovana le tetikasa fa mbola 80 km makany anatin'ny tany fa tsy atao amin'ny plage ny andeha ny tetikasa zany araka ny efa hitako tamin'ny fanadihadiana zay nataonareo moa zany de hoe 70 km ty avaratry Toliara le site d'exploitation fa angamba ampina kely ny précision hoe 70 km avaratra fa 80 km any anatin'ny tany fa tsy aty amin'ny plage de reny rehetrarehetra le resaka fotodrafitrasa hoe mbola mila plan de gestion spécifique ihany koa ahafahana miantoka fa tsy teradoza ho an'ny mpiaramonina zany satria ny tanjonao anatin'le izy de ny hoe hitondra fampandrosoana hitondra zavatra tsara ho an'ny
ny vahoaka malagasy indrindrandrindra fa ny any atoerana zany le tetikasa dia manamafy fa misy ny manana ny permis environnemental zareo fa mbola misy koa zany ny fanadihadiana fanampiny araky ny voalaza teo mba ahafahana tena manome antoka fa manaraka ny fepetra rehetrarehetra ahoana ny resaka tontolo iainana ahoana ny resaka afaka ohatran'izay ny ara-tsosialy ihany koa dia misy fanadihadiana mbola tsy maintsy tokony ataony zareo sy fifanarahana amin'ny fanjakana mba ahafahana manome antoka an'izay. Ia, nahita tanora sika tao anatin'le fanadihadiana teo hoe ahita asa amin'izay zahay azany ny fanantenan'ny tanora ny amin'ny tapany atsimo andrefany sao tafiasa tokoa ary ilay orinasa dia indray fa mpiasa avy any ivelany tena be dia be ao anatin'ilay orinasa ohatra hoe mitana lapelina sy ny angady sy ny rehetra dia manafatra olona avy any ivelany tonina ataon'ny orinasa sasany teo aloha sao izay koa mipetra ireo sa ao anatin'ny fanarahana ihany koa izay hoe fomba fampidirana mpiasa ao anatin'ny bastolyary. Momba an'izay fanontaniana izay na ny code minier antsika amin'izao mbola resaka an'izay moa tsika rehefa avy eo na ny code minier le vaovao vao nakatoavina tamin'ny herintaona ary mandritra an'ilay fitrandrahana zany dia manana obligation ny orinasa izay hitrandraka rehetra tsy zareo ihany fa izay hitrandraka rehetrarehetra hoe farafahakeliny 20% ny mpiasa dia tsy maintsy teratany malagasy ary amin'ny andininy 7 ny lalàna vaovao fianarana kibony tany dia efa milaza hoe tsy maintsy zareo manao an'le hoe programmana hoe transferana compétence ihany koa mba ahafahana mampiasa ny any atoerana ary momba an'le voalaza teo moa zany dia anisan'ny engagement an'ny tetikasa zany ny manao fanofanana ihany koa ny olona tena ny fotony mba anisan'ny tena hisitraka ny izay fahazahoana azy zay ary efa nanomboka moa zareo efa nisy tanorany tuliara nefa nisy nalefa mihitsy ary formation tany ivelany fa mbola hitoy zany ankehitriny satria zao tsara ho fantatsika ihany fa tsy hoe rapitso raha nisokafana ny nasorona ny fampiatoana ny tetikasa bastolyara dia hoe rapitso ny anomboka ny fitrandrana tsia mbola misy azy le teneniko teo mbola misy fanadihadiana fanampiny tsy maintsy taterana mbola misy miresaka hoe any amin'ny site d'exploitation mbola misy ny resaka fananatany tsy maintsy ataony compensation fanonerana n'ireo tany satria tsy maintsy tsy afaka ampiasain'ilay olona ntsony dia mbola misy ny compensation zay tokony ho atao fandaminany resaka tany sy ny fanaovana ny sécurisation foncière rehetrarehetra mbola misy fotoana alainany amin'izay rehefa avy eo rehefa tena mipetraka daholo ny fahazahoan-dalina rehetrarehetra zay vao manomboka ny fanaovana ny fotodrafitrasa ahafahana manomboka n'le exploitation miteneniko teo zao mbola misy 50 km de route mbola misy port zay ho atao mbola le hitako tamin'ny nataonareo teo zao le fanadihadiana nataonareo mbola manangana n'ireny fotodrafitrasa anaovana n'le exploitation reny mbola eo amin'ny 2 taona eo zay mandritra n'izay 2 taona zay dia tsy maintsy efa manao ny fanofanana ny filana ny fanofanareo malagasy ny any atoerana indrindraindrindra tsy maintsy mena tombon-dany apetraky ny andininy 7 ny code minier vaovao zay fampiasana ny tena any atoerana zay miezahana zany ho an'ny malagasy rehetra ny tokony le 20% fa ahoana ny tena hamezana tombony ihany koa any tena any atoerana dia ao anatin'izay 2 taona amin'izay fanaovana n'le fametrahana fotodrafitrasa zay zany tokony efa jerentsika ny anofanana n'ireo mpiasa elana amin'le voalazanao teo hoe lasa olona avy any ivelany ary vazaha mihitsy indray koa ary no mety ampiasaina fa tonga dia misy ny fanofanana malagasy andray le asa amin'le anombohany tena fitrandrahana. Tsara mihitsy ny fanazavana izay zavatra izay mba mahatonga ministra satria raha ny code minier ozy ianao dia 20% dia tokony malagasy daholo miasa ao anatin'ilay orinasa ary omena tombony manokana ihany koa ny olona any an-toerana zany hoe ao anatin'io zany mety misy olona avy amin'ny tapany avaratra atsinanana andrefana voatany afaka miasa ao amin'ny bastolyara ihany koa saingy omena tombony manokana ny any amin'ilay toerana izay sy ny fitrandrahana. Zay tokoa zay voalazanao zay satria ny eto Madagasikara moa any malagasy rehetra ary tsy tsara raha ohatra ka hoe tsy nahitana sanatria olona teo atoerana raha mbola misy olona eo atoerana dia tsy maintsy ny olona eo atoerana no mena lanjany manokana zany le tenina ny teny vahiny hoe à compétence égale dia alaina ny eo atoerana zay zany aloha tena ary zay ao anatin'ny ministera dia anaramason'izay
hoe tokony mba tena ho arahana zay ary mandritra n'le fampiofanana dia tena izahana ny hoe ny any atoerana mihitsy no tsy maintsy omena ny tombon-dany ao anatin'le izy ary voafaritry ny araka ny teny teo amin'ny article 243 ny nouveau code minier zany hoe fanomezana ny tombony any atoerana raha misy orinasa satria le asa tenenitsika teo le tenen'ireny le mpiray tanindrazana teo reny misy ny asa mivantana miasa ao anatin'ny base toliara, misy ny asa tsy mivantana na le hoe emploi indirect ohatra misy sous-traitant ana asa mpiasa ao ohatra ny fanaovana sakafo na ny resaka logistika misy orinasa hafa mety dia na ireny ara dia ezahana mampiasa ny olona any an-toerana mba azahoany tena any an-toerana tombony tanteraka ao anatin'le tetikasa. Raha ohatra kosa nefany misy compétence zay tsy ananany eo atoerana raha mbola tsy tonga zay compétence zay tsy haka olona any ivelany raha mbola misy eto Madagasikara. Zay zany le fandrindrana le hoe à compétence égale dia on prend les locaux miainga avy eo ifotony dia makany any amin'ny hoe nationaux alohan'ny na le 20% aminy tsy maintsy manao transfert de compétence foana zareo zay zany ny obligation ary le orinasa efa misy amin'izao ary zao efa mandray an'izany tsikelikely satria ina tokoa mitombotsoa atsika raha hoe tsy afaka hiasa tsika ao anatin'le lasa tombony mangatakatiny fa tena ao anatin'le zay tenenao zay mihitsy ny esprit tonga ny fitondram-panjakana an'le fitrandrahana ny reny akibon'ny tany amin'izao manaraka ny esprit efa nanaovana ny révision en code minier fa indrindrandrindra zany ny vision an'ireny matofolohan'ny république Andry Rajoelina hoe tena ahoana tena azahoan'ny firenena tombony dia zay daholo ny jerena zay lafiny pitsopitsony rehetra madinika zay. Fanontaniako andriamatoa minisitra vao naheno an'ilay taremarika be dia be sorabola miteneninao hoe reto daholo ny vola tokony alohan'ny orinasa ny nivon'ny commune na faritra ny fanjakana privé ary vao miresaka an'io vola io ianao dia mbeo an-tsaiko hoe betsaka indray zao mpanao politika mety azakazaka hoe andao anao be ny tanàna ry ary andany vola tsy tokony tsiforoana anao zay alany azy afaha mitantana an'izay vola zay ary rehefa tonga eo am-pelantanana le vola dia mety mibroka amin'ny lalana tsy tokony hoe tsisy fampandrosoana hita akory ao anatin'le commune misy fepetra zay ndrasa ny fitondram-panjakana amin'ny fanarahamaso ho fampiasany reny vola reny. Misaotra ny fanontaniana satria zavatra iainana mihitsy moa zany zao zany amin'ny tetikasa Ambatovy hoe misy ny fandoavana andreo tamberim-bidy makany amin'ny voalazan'ny lalàna manan-kery moa zany amin'ny loi 2014-020 mikasika ny CTB hoe ny tamberim-bidy avy amin'ny fitrandrahana ny arena kibon'ny tany reny zany dia 9 isan-jato makany amin'ny commune, ny 3 isan-jato makany amin'ny faritra dia misy moa zany ny 10 isan-jato makany amin'le fond de péréquation le hoe ny arena kibon'ny tany moa zany tsara ihany mampatsiahy fa harem-pireneny tokony samy mamisitraka azy ny malagasy rehetra, ny sasany manana ny sasany tsy manana dia zay ny misy an'ireny hoe fond de péréquation mba ahafahana manampy ny sasany zay tsy misitraka an'le izy dia misy tokoa satria vola be na ny tamberim-bidy fotsiny makany amin'ireo zany commune zany raisitsika ny hoe akoatra n'le resaka teo zay manko mila mazava tsara le négocier-ny filohan'ny république niaraka tany voalaza teo aloha vola hafa mihitsy reny fa ny vola mpanjakana zay voalazany lalàna makany amin'le commune dia ny tamberim-bidy le voalazako teo zany nefa ny mandritra ny période de croisière le fitrandrahana mahatratratra any amin'ny 20 tapitrisa dolara ao anatin'ny herintaona ny aloha no karazany vola rehetra aloha ny alohan'ny le orinasa zany any amin'ny fanjakana dia ao anatin'izay misy ny fizarazarany hoe misy isan-karazany ohatrinona ny tamberim-bidy amin'izay ohatrinona ny impôt ny bene sur le bé amin'le modèle économique andresahako amin'io efa fantatra mialoha daholo zay zany hoe ao amin'ireo faritra sy commune ireo zany akoatran'le le tamberim-bidy efa voalazany lalàna mbola isy fampiasam-bola hafarany social le voalaza teo hoe 4 millions de dollars isa-taona vola be lehibe tokoa ary tena mitombona ny fanontanianao dia mba tsy hiverenan'ny olana zay efa niseho tany amin'ny Ambatovy zany zao zay lasa voatery nahato kely ny fandoavana
le tamberim-bidy any amin'ireo communiste isan-karazany sy ny faritra satria lafa any amin'ny tsiziny nampiasana an'le izy any amin'ny sasany tsy izy rehetra fa amin'ny sasany dia amin'ity tetikasy ity azy zay moa ma hoe hafa noho ny hafa le izy zany mbola tsy misy teto amin'ny firenena apetraka amin'ireo le hoe comité de projet. Ny comité de projet io misy solitenany avy aty avy amin'ny orinasa tsy volany moa le izy no hivoaka. Misy koa zany le hoe avy aty amin'ny fitondram-panjakana foibe sy ny avy eo amin'ny faritra raha le fampiasam-bola nanaovana négociation ireo zany dia ao anatin'ny lalàna vaovao ny fiainana ireny an-kibon'ny tany ihany koa dia efa nitsinjo an'izany izahay ao amin'ny 407 amin'ny andalana faharoa dia efa mametraka hoe ny comité national ny minina dia misy ratsa mangaika anaraka ny momban'ny grand projet minier zany satria zay banga teto amin'ny tao anaty lalàna alefa le hoe le tetikasa fa tsisy fanaraha-maso dia tokony misy entité zany voatokana manokana hanao fanaraha-maso akoatra amin'ny fanaraha-maso zay efa mipetraka ho azy anatina tetikasa zany mba ahafahana misoroka an'izay yaya voalazanao teo zay. Ya miresaka ianao hoe misy comité manokana izay anara-maso ny fisotro ny tetikasa ao anatin'izay ihany koa tsy haiko na efa naheno an'izay nareo anatin'ny ministeran'ny renakibon'ny tany hoe matsiahy nge ny zavatra mivoaka raisina ohatra mba atvia mivoaka ao anatin'le pipeline maka ao anatin'le centre hoe tena le cobalta sy nickel marina ve miondranao sa misy zavatra manahoana efa misy fepetra niraisina zany mikasika an'ireny koa fanaraha-maso an'le hoe vokatra mivoaka ary vokatra voahodina ihany koa ve mivoaka eto Madagasikara sa mbola ilay hoe akora fototra voavotran-drahana no aondrana. Io moa zany arakaraka le akora ny Ambatovy manko zany zao misy an'le hoe usine de transformation zany hoe le akora fototra zany ny ainga avy aty amin'ny faritry aloatra mangora avy aty amin'ny Moramanga dia nasiana rano no nitaterana azy hoentina tamin'le fantsona dia iny le tsy tonga dia le avy ao anaty fantsona no makany no aondrana fa nandalo misy an'le usine ngezabe zany dia lasa briquette de cobalt sy briquette de nickel no aondrana ny asa misy fanodinana transformation mikasika ny base toliara zany le akora reo zany ao anatin'le tany le izy dia mila nalaina tao anatin'ny tany fa mbola tsy misy hoe fanodinana manokana ohatran'le tany Ambatovy zany fa le fomba le installation le hitantsika tamin'ny nasehoanareo tamin'le projet le tamin'le fanadihadiana teo ahafahana manasaraka an'le akora amin'ny tany aloha zany fa tsy rehefa avy eo tsy mbola misy an'le hoe satria ireo ampiasaina amin'ny zavatra isan-karazany dia mbola tsy misy an'le fanodinana hoe farany hoe inona ny tena ampiasana an'ity, inona ny tena ampiasana an'ity dia zay mahatonga azy tsy mizohiry izy zany an'le fampidinana ny tamberim-bidy ohatra fa tonga dia mijanona 10,100 dia reny zany zay ny vokatra ao aondrana tsy maintsy jerentsika zany ny fomba mba ahafahana hoe anaraka an'izay tokony efa hitantsika sady aloha anatin'le fifanarahana tamin'le modèle économique izay natao hoe amin'ny taona ohatr'izao dia firy le production ataonareo isaky le akora voalazako teo aloha le efatra ireo efa mandeha isa-taona zany zay fa rehefa avy eo tsy maintsy miasa tsara ny faditseranana satria ny famoahana entana avy eto ivelany no andraikitry ny faditseranana reny zany amafisina ny fepetra mba hoe zay lanja satria sao dia hoe misy diso ny lanja na ny vokatra zay ao anatiny mba hifanaraka amin'izay voalazany zareo amin'le système de déclaration zay apetraka ry zareo.